Ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra moa dia mampafantatra ny be sy ny maro entina andrindrana ny fifamoivoizana ao anatin'ny fankalazana ny 550 taona ny verenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara ary koa ampizotra tsaka sy andavany ilay hetsika Carnaval de Madagascar tafiditra ao anatin'ny fankalazana izay tsingeritaona ny fahaleovantena izay fa tsy azon'ny rehetra ampiasaina, tsy azon'ny fiara rehetra ivezivezena zany ny arabe rainy be tsy misaraka nylay lalana miazo any petite vitesse ka mandratonga zany eny anivon'ny lalana 9 jona 770 manoloana ny tahalarariasina ny andron'ny zoma fa 7 ny asabotsy fa 20 ary ny alahady fa 20 ny volana jona ho avy zao manomboka amin'ny 5 ora maraina ny marimarina kokoa hatramin'ny 9 io fandrindrana ny fifamoivoizana io no manakery ho an'ny fiara rehetra iliova lafim-baovao afa tanteraka indray kosa isika sehatra ny fikarakarana endrika amam-bika ny tinambara misokatra ho an'ny rehetra ary azon'ny rehetra anatonana ny La Perle Spa etsy akadimbahoaka ao anatin'ny la résidence Alhambra zany no misy ity ivitoerana vaovao ity ivitoerana izay azo ambara fa manaraka nika farany ao anatin'ny teknôlôjia mahakasika indrindra ny fikarakarana ny endrika amam-bika. La Perle Spa izy indray no ho toerana fikirakirana bika manendrika misongadina amin'izao fotoana izao etsy akadimbahoaka ao anatin'ny la résidence Alhambra no misy azy ivitoerana fikirakirana bika manendrika manaraka vanim-potoana sy mampiasa nika farany amin'ny teknôlôjia ny La Perle Spa ho fanomezana fahafapo ireo mpanjifa voandro vitsivitsy monja no nisikafan'ny La Perle Spa etsy akadimbahoaka kanefa efa vonona tanteraka izy handray ireo holina amin'ny sehatry ny fikirakirana bika amanendrika. Manana mampiavaka azy tokoa ny La Perle Spa raha samy toerana fikirakirana bika amanendrika. Ny taton'ny La Perle Spa zany dia ahitantsika karazana soins maromaro toy ny massage ahitantsika ihany koa ny jacuzzi, ny hammam sy ny sauna dia ny tena mampiavaka ny Perle Spa moa zany dia ahitantsika ny atao hoe bain phyto-aromatique izany hoe milontsika ao anatina baignoire fa misy ny produit équatorial izay ahafantarana ny La Perle Spa ihany koa moa zany dia ny équatorial tena hoe ampiasanay dia anisan'ny mampiavaka ny Perle Spa ihany koa ahitantsika ny soins croisière créole izany hoe miaraka amin'ny coquillage izy io coquillage mafana moa zany dia manarakarak'izay ahitantsika ihany koa ny escapade relax en Scandinavie izy io dia massage natokana mihitsy ho antsika olona lehilahy moa zany izay somary marararina mosina dia afaka manapaka tsy amin'ny La Perle Spa dia ny farany angamany anisan'ny hoe tena mampiavaka anay ihany koa dia ahitana ny rite du hammam izany hoe ao anatin'ny hammam manitsy no anaovana ny gommage dia aorianan'ny gommage miditra hatrany amin'ny massage izay averika any hoe ny produit équatorial no ampiasainay. Afaka mikirakirany resaka taovolo tanana sy tongotra ihany koa ny La Perle Spa. Ny La Perle Spa ihany koa moa zany dia ahitantsika ny salon de coiffure izay matiana ihany koa ny olona izay mandray antsika rehetra ato amin'ny La Perle Spa dia misy ihany koa ny fanaovana ny manicure sy ny pédicure dia manasa antsika rehetra zany ho avy atsy amin'ny La Perle Spa. Tsy natokana ho an'ny vehivavy irery ihany fa afaka manatona ny La Perle Spa ihany koa ireo lehilahy izay mikasa ny hanalavi-danana sy fahasorenana ary afaka misafidy soamatsara aby ireo tolotra maro samihafa omeny ny La Perle Spa. Manefitra ny fanaovana fanatanjahantena koa matsy ity ivitoerana mpikirakira bika amanendrika ity ho fanatsarana ny kalitaon'ny asa taony dia akora avolenta sy kalitao ambony no ampiasainy toy ny L'Oréal sy épéguissage. La Perle Spa etsy akadimbahoaka ihany koa no masivoan'ilay akora mitondra ny marika Equatoria Paris eto Madagasikara. Olona matianina manana mitraikefa ilaina no mandray ireo mpanjifa etsy amin'ny La Perle Spa etsy akadimbahoaka. Nilaza moa ny tompon'andraikitra fa afaka makao amin'ny La Perle Spa avokoa ny rehetra satria dia natao takatra ny fahefa amin'ny vidiny be sy ny maro ny fikirakirana bika aman-tsare ao aminy. Énergie ny fanadihadiana fampahafantarana antsika ny fitoerana iray mahakasika ny endrika amam-bika iny ihany koa no anakatona antsika indray zany pejy ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivany atalata ity mifamy fotoana eto indray tsika ho amin'ny andron-drapitso veloma tompoko.